toy izao ndraiky efa nanonteny zaraina zay omenantsika anio. Ajao Kristy ao anatinao. Zay afaka milaza hoe Jesosy no tompo no manana ny fanahy masina. Araka voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voarozon'i Jesosy. Ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Mila jaina zany mba tsy hivadika ho fanameloana rehefa hiara-isakafo aminy. Araka ny amin'ny Korintianina voalohany toko 12:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaky ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo izy. Vavaka isika. Kristy tsy afaka tampoko ny fanirinanao one no reny foko ho lapanao. Amen. Manam-peona tompoko fiadanane.